tonga soa eto amin'ny Fermakasia. Androany isika resaka mahakasika ny sehatra ny bitro sy ny fiompiana azy ary manodidina anazy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na international. Ary tsy tapakara dia aza miala lavitra. Fantatrao ve fa i Chine no mpamokatra henam-bitro voalohany indrindra manerana an'izao tontolo izao izay misahana ny 400,000 tsena manerana ny tany dia anisan'ny mpanodina volom-bitro voalohany indrindra manerana an'izao tontolo izao. Hitanareo zany ao anatin'ireny bonnet, peluche, misy manamboatra pantoufle amin'izy ireny izay vitantsika ao anatin'ny vidéo manaraka ka manasanao anaraka tsy tapaka ny pejy. Arana henam-bitro ny resaka dia misy ireo atsotsika hoe pays émergent, zany hoe ireo toerana ireo tany izay ireo firenena izay vao nanomboka nahita ny famokarana henam-bitro dia miezaka manenjika tsikelikely ny famokarana. Efa be dia be ireo firenena tsy amin'ny continent africaine manomboka misehatra ao anatin'ny fiompiana bitro. Anisan'izany isika eto Madagasikara na mbola azo lazaina hoe mbola voasehatra vao manomboka mivohitra tsy moramora ao anatin'ny fiompiana eto an-toerana izany. Ohatranao hatrany manaraka anay eto amin'ny page dia manome toky anao fa mbola be dia be ireo ifampizarantsika ao anatin'ny sehatry ny fiompiana sy ny fambolena eto amin'ny Akasia hatrany mankasitraka.